Ankafaliana no androsoanao tokantranontsika rehetra indray tompoko lasy tompoko vavy amin'ity alarobia alina ity. Mazava loatra fotoana ifanomezantsika anarana ny fandarana Sahilasy zao eto amin'ny fahitalavitra MBS ny onjam-peo 5.4 FM ary amin'ny tambazotra serasera ihany koa. Afana ny fiarana n'ity androany ity ary nezahanay mba hahalinanao hatrany izany fandarana Sahilasy zao izany. Toy ny mahazatra dia iarako manolotra amin'ny namana mpanolotsain'ny tanàna Clémence Rarinirina ny fandarana. Miaraba Clémence. Mirabanao namana Lilira Faralady, miraba ihany koa an'ireo mpanaraka tsy tapaka, atsika rehetra mpanaraka tsy tapaka ny fandarana Sahilasy zao. Eto amin'ny MBS manodidina ny ora iray eo ny rahantsika amin'ity alina ity. Namana Lilira Faralady ko asaina ianareo tsy saraka aminay hatramin'ny fiafaran'ny fandarana. Avy hatrany angamba ny namana Lili dia ho atsitoko ny endrikendriky ny fandarantsika amin'ity alina ity. Amin'ny tapany voalohany isika dia andray vahiny, ny vahintsika androany dia vadiny Maherylanto Manandafy na i Ramatoa Doris Rakoto Samuel. Aorinan'izay fandraisana ny vahiny izay isika dia iresadresaka ny amin'ny tapany faharoa mikasika ny fivoaran'ilay fitoriana ny délibération manome alalana ny taxi moto eto amin'ny tanàna Antananarivo izay niakatra teny anivon'ny tribunal administratif ny farany herinandro lasa teo araka ny fanapahan-tenainay anareo moa tato anatin'ny fandaharana hoe hoentinay aminareo eto foana ny fivoarana izany tranga izany dia ampahafantarina eto izany any amin'ny tapany faharoa nanahoana ny fivoaran'izay. Famelohany andraisantsika ny vahiny dia andelo iverenantsika kely ny zavantranga ny farany volana septambra 2024 lasa teo. Ny 20 septambra 2024 no napafantatra i Maherylanto Manandafy fa notoriany Olivier Blancard ilay vazaha izay nambarany tao anatin'ny page Facebook ny fampivarotra bala amin'ny dahalo ary polisy iray eo anivon'ny fiadidinan'ny Repoblika no miray tendro aminy izy na ilay antsoina hoe passeur izany. Dia tamin'io faraparan'ny volana septambra io izany malama no notoriany ity vazaha ity teny anivon'ny cybercriminalité. Raha tsy hivitsika hatrany ihany Clémence Rarinirina dia ny 3 septambra no nataony fakanambavany azy teo anivon'ny cybercriminalité ary rehefa niakatra fampanoavana dia ny rahantsika nahita fa nahiditra amponjavonjy maika i Maherylanto Manandafy na i Malama ary efa 40 andro zao zany no nitanana azy teny Tanimora saingy dia tsy mbola nandeha hatreto ny raharaham-pitsarana. Verenantsika ao anatin'ity fanadihadiana ity ny zavatra nitranga tamin'izay 3 septambra izay mialohan'ny nampidirana amponjavonjy maika ny Malama dia aorian'izay dia andray ny vahiny avy hatrany isika. Teratany vahiny iray antsoina hoe Olivier Blancard no nambarany Maherylanto Manandafy tamin'ny Facebook fa mpivarotra sy mpamatsy bala amin'ny dahalo any ambanivohitra ary miaramila ao amin'ny fiadidinan'ny Repoblika no manatitra azy amin'ny dahalo. Nitory azy tety amin'ny cybercriminalité ilay teratany vahiny alarobia teo. Ny tena olana amin'ilay izy dia hitany tamin'isy nandeha nitory tao zany dia za tonga dia nandalo hoe misy fetsony aloha tonga dia hoany zao dia rehefa nakaty dia nifankahita tao zay dia nanao menace de mort izy. Zavany tamin'izay dia hoe quitte à donner ces infos tu vas voir, tu vas cracher, j'ai les moyens de te faire cracher. Dia nanao menace de mort koa izy ka za koa hitory amin'io zavatra io satria tsy ololo foana le manao menace de mort zany fa olona efa sehatra tamin'ny hoasy io aman-taonany manana ny réseauany izy ka mila mitandrina koa ho anelan'elan'izay. Dia ao anatin'izany io zany dia efa teny enquête fa nahigadra ary dia tsy ho avoakako ny sorsako za tsy hamoaka sorsa mihitsy satria le olona izay namoaka an'ilay izy taty koa matahotra ny aina izy. Nanatrika ny fampiatsoana azy araka izany Maherylanto Manandafy androany maraina. Nanamafy ny tenany fa manana profo izy tamin'ny zavatra navoakany. Izy nge ny atombohan'ny zavatra zao misy olona misy vahoaka be dia be mitarainy nisy hitanareo ny taratasy nalefa nipoitra tamin'ny télé sy navoakako ireny le hoe mitaraina hoe miara-miasa amin'ny dahalo ny député dia nisy olona amanjatony nanao pétition tsy izy ireo olona ireo fa ny conseil municipal ny mairie izay misy any amin'ny faritra Antsalova rehetrarehetra dia tsy maintsy raisina moa zany le dossier. Hatramin'ny fotoana nandroatanay ity vaovao ity tokony tamin'ny 5 sasany ariva teo fantatra fa voatazona vonjy maika eny Tanimora i Maherylanto Manandafy. Hatreto
hita ho miasa be ny cybercriminalité to Madagasikara rehefa olona manohitoina ny fitondrana sy mahasamanakena ny fitondrana ny misy manenjika. Tsy hita taratra akory ny fitoriana raha avy amin'ny mpanohitra na avy amin'ny tsy mitovy hevitra. Ramatoa Doris Rakoto Samuel ho isika toy ny vahintsika amin'ny ity alina ity. Izy moa dia tsy zoviana amintsika rehetra intsony, fantatritsika tsara vadiny Maherylanto Manandafy. Raisina iapanajany ianao Ramatoa Doris Rakoto Samuel mivahiny ato anatin'ny fandarana Sailazao amin'ny ity alarobia alina ity. Mankasitraka ny MBS aloha voalohany indrindra napetrano dia miarabanao Madame Clémence Ararinirina, miaraba Madame Lily Rafarala, miaraba ihany koa antsika vahoaka ny tokantrano na eto toerana na ny ampitan-dranomasina ny any faritany manaraka an'izao fandarana sahy lasao eto amin'ny MBS radio zao. Ireny ny zavantranga ny faran'ny volana septambra teo Ramatoa Doris ahoana no nandraisan'ny malama ihany koa an'ilay fampidirana ponjavonjo maika tamin'ireny fotoana ireny. Somary gagagaga ihany aloha zay tamin'iny andro iny satria raha patsahiviko kely niala ny trano izy ny 29 septambra. Nenona zany nenonam-bavy izy tao amin'ny cybercriminalité. Ny andron'io ihany izy dia niakatra parquet niakatra instruction dia tonga dia direct MD ny andron'iny. Aminay zany le izy ohatra ny misy procédure tsy dia mifanaraka loatra ihany raha ny vesatra tokony mivesarana ny mahery satria arak'izay hoe efa 10 androany zao no ny tanana ponjavonjo maika ny Maherylanto Manandafy ny Tanimora. Raha ny namana mpahalalana moa zany resahana dia ozy ry zareo hoe tokony mba peine de police plus amende no navesarana ny mahery fa hita hoe ohatrany tsy dia afapo tamin'ilay procédure ndraisiny tao amin'ny fitsarana moa zany ny tena. I Maherylanto Manandafy na i malama moa zany fantatry ny rehetra indrindra ireo mpikirakira tambajotra serasera fa mahasama moaka ireo vaovao zay malina ny vahoaka izy saingy tsy mahafaly an'ireo voakasika izany matetika ny zavatra izay avoakany indrindra fa ireo tompony andraikitra Atsokajy ny sisa nambaratongany izay voatontonona anatin'ireny raharaha izay nanaovan'ny malama mpamoaka ireny. Ho an'ny maro dia fampanginana ny malama Ramatoa Doris no isan'ny tanjona atao anatin'ity fampidirana ponja azy ity. Aty antany hoe misy ambadika politika ihany koa ve zany satria ny sasany dia milaza an'izany tratran'izy ireo ve ny tanjona raha ny fahitanao azy vadiny amin'izao fotoana izao ny zavatra mitranga. Ampanginy ny mahery, tsy manginy mahery. Ny antony dia hisorana aloha nareo mpanao gazety mbola eo foana afahako miteny izay hoe fanerasera isan'andro izay mivady raha misy zavatra tianao tenenina dia aty amiko izy no miteny. Hisorana be da be mpanao gazety rehetrarehetra nanoana azy hatramin'izay mandrakizao. Mampalahelo fotsiny amin'ny mahery dia ny azy vitany ihany satria misy anareo misy an'ireo namany fa le vahoaka any ambanivohitra tsy mba misy tsisy fafahana maneho hevitra sahala amin'izao zany tena victime voalohany indrindra ao anatin'le raharaha. Ankoatr'izay ianao miteny hoe misy ambadika politika, mazava ho azy misy ambadika politika le izy satria raha iverenao kely le tantara tamin'ny accusation ny mahery tamin'ny voalohany tamin'le resaka Pambele iny aloha dia efa politika mazava be iny mitohy mantsy le izy zay ny tiako ampatsahivana le tantara kely maninona izy nomena sursis 10 taona zany hoe politika aloha zany le izy satria raha resaka Pambele zany nge tsy raha tonga tao amin'ny fitsarana zany zay ny point d'interrogation sy ny hono izay napetraky mahery tao anatin'ilay publication ny ala daholo fa lasa tonga dia affirmation nanaovan'ny zareo an'ilay izy hoe ny teny direct mahery hoe izao le Pambele nefa fanontaniana napetrany tamin'iny iny zany dia efa ambadika politika iny satria hoe ampanginana amin'ny mahery misy sazy miantona eo ka mahery na sazy miantona ray andro na firy andro na ataoko hoe 10 taona raha mbola zao zavatra iainantsika raha mbola misy zavatra tsy ara-drarany tsy ekeny sainy misy atao eto amin'ny tany sy ny firenena dia tsy afaka ampangina amin'ny mahery izany mihitsy zany na ahoana izay ny tenenana hoe misy ambadika politika le izy satria mitohy le resaka mantsiny.
Rehefa nisy moa Ramatodorisy ireny fampidirana mponjavonjomaika ireny a dia nareo koa dia niezaka tetsy an-dany nitory ny Olivier Blancard ilay vazaha izay nolazainy malama fa hoe mivarotra bala amin'ny dahalo. Sahirakirana ihany nefa ianareo satria tamin'ny voalohany dia tsy noraisiny teo anivon'ny brigade criminelle ilay fitoriana ary nisy koa moa ireny ny fitokonany prakitra raha dia tsy noraisiny fitsarana ihany koa ny fitorianareo. Ahoana ny nandraisanareo manokana n'ilay fandavana indrindrindrindra ny teo anivon'ny brigade criminelle? Ie, ampatsahiviko ilay izy satria raha tonga izay nandeha nametraka fitoriana. Nisy namana be da be nanotrana tao amin'ny cybercriminalité moa zany dia tonga tao zay dia nakao amin'ny brigade criminelle. Gaga zay satria rehefa tonga tao zay dia ozy izy ramose anankiray zay moa zany tsy nanontany zay hoe iza ny anarany nahoana fa mino fa responsable ao izy ary responsable ambonimbony ao angamba matoa sanamoaka an'izay reny zavatra navoakany taminay reny hoe tsy afaka mandray ny fitorianareo zahay fandany anareo makany amin'ny parquet dia any amin'ny fitsarana no afaka mandray an'io fa raha zahay eto tsy afaka andray an'io ka eo indrindra zany ny fandraisanay an'ilay izy hoe ahilikilika ave zany le vahoaka majinika mety tsy kahanay rery zay fa kahan'ny olona madinika tonga metraka fitoriana any amin'ireny rafitra misy eto amintsika reny dia aminay ilay izy tena fanilikiliana satria aiza zany le vahoaka tsotra aiza le vahoaka majinika no andeha hitaraina any amin'izy makato ianao tsy raisina ary moa zany nefa ozy izy madama hoe nisy an'ilay grevy izay raha teo moa tsy nanana fanazavana momba an'izay satria rehefa tonga tao zahay rehefa tsy niraisiny tao amin'ny brigade criminelle ka nakany fitsarana dia tsy voaray tsy manana fanazavana zay fa aminay dia ry zareo ny tokony nanome fanazavana hoe inona ny antony tsy nandraisany an'ilay izy fa dia tsy voaray aloha zany natatsona natary amin'ny fitsarana. Ny fantatsika aloha hatreto amin'izao fotoana izao efa tafapetraka soamantsara ihany ty fitoriany Mahery Manandavy ity dia anontany Ramatodorisy hoe inona no manahoana mikasika an'ity fitoriana ity, inona avy reo votoantiny ao anatiny izany? Ie, fitoriana nataony Mahery dia raha nitatsika tamin'ilay vidéo teo moa zany ilay nanao menace de mort na fandrahonana ho faty ty teratany vahiny ity izay tiako ihany no mamerina an'ilay izy mba ahafahany rehetra mahafantatra hoe inona marina ilay tena votoantin'ilay izy. Raha ny fanena tamin'ny Mahery moa izy zany ny andron'ny 28 septembre tao amin'ny enceinte ny cybercriminalité dia teny zany ilay vazaha teo amasony teo anatrehana officier de police assermenté ny teny ty teratany vahiny ity tamin'ny Mahery hoe j'ai les moyens de te faire cracher voire même te tuer, zany hoe manana ny moyen rehetrarehetra moa amiko zany mety moyen financière matériel olombelona manana moyen rehetrarehetra izy amoaha Mahery an'ilay source io mantsy ny tena ny tedaviny zany hoe taizana nazahoany Mahery an'io source d'information io. Dia à partir an'izay moa zany dia nametraka an'io plainte io zay le hoe tsy niraisina tary fa ankehitriny dia voapetraka soamantsara tao amin'ny fonja satria zoan'ny Mahery zany no manao an'izay any am-ponja hoe ao izy manao mirédiger an'ilay plainte dia ny administration ny fonja no mametraka azy any amin'ny fitsarana zany any amin'ny fampanohavana dia vita tao ilay izy rehefa nomeny zareo moa zany ny référence nanaovany anazy ny ainga tao amin'ny darabo sy ny sahala amin'izany fa miandry zany isika mitodika any amin'ny fitsarana zany zao masontsika hoe ho raisin'ny zareo ve ilay izy sa tsy ho raisa satria io kosa tsy afaka ny andahy izy hoe tsy nanaraka procédure fa procédure sy atanatohatra normal zany io natao io dia hitatsika moa zany nitoyany hoe manahoana ny fanapahan-kevitra ny fitsarana manoloana ny fitoriana napetraka avy any am-ponja iny. Te antany iverenako kely le raha teo na Ramatodorisy hoe raha ny zavatra hita zany tsikaritra anatin'ity raha ty dia hoe nalohan'ny fanjakana tsy nanadiady any Olivier Blancard fa ny safidy zany ny fanjakana raha ohatra mbola ataontsika hoe mbola rattaché foana amin'ny fanjakana ny eo anivon'ny ministère amin'ny fitsarana dia hoe nalohan'ny fanjakana zany ny safidy an'izay hoe fampidirana mponja vonjomaika ny malama izay. Ahoana nandraisanareo an'izay
izay tranga izay satria raha ity Olivier Blanca raha ity rehefa nandeha ny raharaha reny rehefa nandeha ny raharaha iny dia ohatra ny voaka daholo misy ampamoaka ihany nandeha teny amin'ny tambajotra hoe tao olona misetrasetra be tao olona manao an'izao zao nandeha daholo ny feo maro samihafa dia nefa n'izany raha ny hita dia hoe alohan'ny fanjakana nisy an'izay hoe napiditra ny malama tany amponja zay ahoana nandraisanareo an'izay hoe le zay tranga misy zay mihitsy zany fahitanareo anazy inao vadiny raha le verina moa zany am'le vezatra na mpivezitarana mahery hoe resaka diffamation efapolo androandroany izy zao no migadra naleo fanjakana mampiditra azy am'de ozy izy ianao misy ange olo-mpanjakana voatendry ary lany tamin'ny vovonana IRD zay tonono ny mahery ao anatin'io affaire Olivier Blanca io zay hoe réseau mafieux miaraka amin'ity teratany vahiny ty misy le député Anantsalova zay mampikaikaiky misy efa nisy article tamin'ny gazety moa zany navoakan'ny gazety any momba n'ity député lany tamin'ny IRD ty misy ihany koa police le mpiasan'ny présidence zay anisany tonono ny mahery tao anatin'io réseau io daholo ihany koa zany ka aminay zany le izy petraka amin'ny fanontaniana hoe tena miaro an'le mafiavy zany le fitondram-panjakana satria raha zao fisotro ny raha zao tena manana tendance ianao mieritreritra an'izany logika be le izy satria miandry any ianao réaction avy any fanjakana tsisy miandry ihany amin'le fanadihadiana atao amin'ity teratany vahiny ity tsisy mbola hitako izy mipublier ny zavatra be zay tsy teneniko eto moa zany fa misy namany ihany koa ao amin'ny Orange be ao manampy an'le izy fa efa nicaptureko any ihany moa izy fa mety misy fotoana moana an'izay misekoseko mihitsy izy na any amina tambazotra serasera ary fa inona ny antony tsy andraisan'ny fanjakana ndraikitra amin'le fanadihadiana misy olobe miaro ty réseau ty ary misy olobe tafiditra ao anatin'io mazava ho azy ka mitodika kely amin'izay resak'izay hoe mandry ve zany ny sainareo nareo zay miaro an'ireo tambazotra io ampiray tanindrazana amintsika maty gasy samy malagasy no mifamono hatramin'izay teto Madagasikara mbola tsisy tratra mihitsy ny hoe aiza le bala iza no mamokatra bala iza mampiditra bala iza no mpanome bala ny dahalo hatramin'izay na ny basy fa dia tsika samitsika na ny dahalo ny maty zay olombelona malagasy na mpitandro filaminana ny maty na ny vahoaka tsotra ny maty ka io zao mahery amiko efa manome pista mazava anjaran'ny fitondram-panjakana mandray ny andraikitra ny kosa ministère public ny manao an'izany satria mahery ange tsy polisy tsy polisy ary izy tsy manana vola tsy manana basy tsy manana fitaovana andeha hanaovana an'izany fa efa pista omeny io ka rehefa tsy andray andraikitra fitondram-panjakana dia mialatsiny fa tena aminay le izy dia tena hoe fiarovana an'le réseau mafia ary mankasitraka amin'ny famonoan'ny malagasy samy malagasy eto amin'ny tany Madagasikara resaka kely any moa zay na manalira faralahy satria na ny filohan'ny SMM raha dia mbola nisy fotoana mbola manao an'izay hoe fitakina ny fahaleovan-tena ny fitsarana izay dikan'izay aloha zany na tiana na tsy tiana dia mbola tsy toa eto amintsika ny fahaleovan-tena ny fitsarana ary hitantsika ihany koa zany ny amin'ny zavatra tranga politika maro samihafa eto amin'ny tany sy ny firenena hoe saika ireo miara-dalana amin'ny fitondrana dia afaka mialokaloka foana mitsotsotra fa ireo izay mahasamyteny na ireo izay tsy mitovy hevitra no lasa mahita ny fonja sy atao mahampahitana ny fonja zany toy izao zavatra tranga mahazo any malama izao ka tsy pihana ihany izay zavatra izay zany mikasika an'izay resaka fahaleovan-tena ny fitsarana izay amin'izao fotoana izao raha matodorisy njahatra tsikaritra misesisesy ary vao maika miroborobo aza ny fanafian-dahalo sy ny resaka fanafian-jiolaza ahitana fampiasana fitaovam-piadiana maro samihafa araka ny resantsika teo ho an'ny malama zany izay nitolona amin'ny amingorana an'ireo trafikana fitaovam-piadiana ireo izay any am-ponja amin'izao fotoana izao fantatsika tsara fa mbola liana hatrany izy any amin'ny zavatra miseho aty ivelan'ny fonja aty ahoana ny zavatra ambarany mahakasika an'ity firongatry ny fanafiana amin'ny tampiadiana izay mbola tsy mety mitsahatra sy firoborobony izany ity amin'ny any am-ponja amin'izao fotoana izao hatramin'ny idiran'ny mahery am-ponja aloha
dia tena tsy nitsahatra ny sesisesy ny ataky ny dahalo any ambanivohitra any. Misy vidéo zay mantsiny a fanadihadiana navoakana namana mpanao gazety izay vahoaka mihitsiny a ao amin'ilay district any Antsalova no manao témoignage zany a, tsy mitapina ny tarehany a, eo ny vahoaka miteny hoe député maniraka ny dahalo hanafika anay, dahalo 20 lahy manafika tanàna anankiray a, député ozy izy no maniraka an'io. Tantaran'izany a zany amin'ny mahery satria 19 oktobra moa izay zavatra izay no nitranga. Tantara azy a rehefa makany mamangy azy zany hoe zao zavatra misy a tany Menabe a, nisy gendarme naratra, civil naratra, fanafian-dahalo misesisesy be mihitsiny. De aminy moa zany de navaliny anahy tamin'izay hoe efa nisintona ny sain'ny mpitondra fanjakana, efa nanao ny adidiko a, tsy maneso izy a, na maneso tsy fantatro satria aminy zany de efa vita ny adidiny aloha momba n'io zavatra io. Efa nisintona ny sain'ny fitondram-panjakana sy ny ambaratonga-pahefana mahefa rehetrarehetra momba ny tia afery tia, hatramin'izao ve le izy mbola tsisy vokany ihany a, jereo mbola mitohy foana ny asan-dahalo, mampalahelo ao anatin'le izy de le vahoaka sy miaramila sy ny gendarme foana ny victime. Aiza zany le izy amin'izao. Karazany ohatry hoe mandatsa ve zany? Mety misy latsakely any anatiny any a miantefa amin'ny mpitondra fanjakana satria izy zany zao no mizaka an'le izy ary raisiny voninahitra zay raha ohatra ka hoe zay no fantatry ny ao fa ampilamintany sy ny firenena nefa jerevitsika ty. Zay indrindra. Tao anatin'izay 40 andro ny tanàna Vonjimaika ny Mahery Manandafa izay a, dia ny sesisesy raha matodorisy ny hetsika fanoherana, ny fampidirana aponja ireo mpampaneho lakolosy, ny hetsika fanairana mikasika ny loza mita tao, ateraky ny fipariahana ireo fitaovam-piadiana maro samihafa sy maro isan-karazany toy ny bala sy ny basy a, ny hetsika tsy fanekena intsony, ny fandatsahan-dra, ny piraitan-drazana, hetsika misalotra ny anarana hoe Madagasikara ho an'ny malagasy izay ianao vadiny malama no mitarika azy, faritra maromaro no nisiny izay hetsika izay ka ny fanontaniana dia hoe mbola hitovy hoe zany hetsika izany a. Misy hatrany mantsy ny rahantsika nahita ho an'ny teto Antananarivo manokana ny fihezahany mpitandro ny filaminana anakana zany hetsika ataonareo zany, tsy matahotra ve ianao ianareo a, tsy miemotra ve nareo manoloana an'izay? Ye, marina nisy hetsika natao moa zany le fidinana an-dalambe. Faritra 3 nanao an'iny tamin'iny andro ray asabotsy iny a, de ny faritra Tuleara, de Fianaratsoa, de ny teto Antananarivo. Izay akasitrahako feno an'ireo mpitarika le comité de soutien moa zany a any amin'ny faritra tamin'ny fijoroana. Zava-dehibe mantsy io fijoroana io. Marina hoe efa tedavin'izao fitondran'izao iroso any amin'ny vanim-potoana fifiretana anaty isika sy ny fanandevozana. Fa nefa mbola samy mijorony ny olona. Nataoko hoe vitsy raha ozy ny mpandrabiraby ao amin'ny compte Facebook fitondrana moa zany. Nataoko hoe vitsy ary a aminay reny betsaka. Raha zao vanim-potoana iainantsika sy ny didi-jadona miroso amin'ny didi-jadona mandeha zao a, betsaka reny ary fierté reny satria olona déterminé reny, ary eto dia misaotra n'ireo olona izay tonga nanotrona teto Andrenivohitra na tany Fianaratsoa na tany Tuleara, satria avec détermination nareo tonga teo, tsy ny karamaine nareo tonga teo na ny sandana vola na ny tomina tany an-trano hoe andao entinay amin'ny tomobila etohanay ny firena salamizany. Fitiavanareo reny a. Marina hoe mety tsy misy tsy faly amin'ny malama en personne, fa tafaresaka amin'ny madama sasany amantsiny izay fantatro hoe mpanohana mavidrika ny président Ravalomanana. Dia tsy no malama ozy izy, tsy no malama ny atongavanay eto a, fa le cause ny ativany malama izay mitraika amiko, mitraika aminao, mitraika amin'ny taranako indrindraindrindra, izay ny antom-pijoroako. Dia mankasitraka mankatelina toy an'ny hetsika manomana ihany koa zahay ny any amin'ny faritra hafa zany satria misy miantso moa zany hoe mba asiana koa aty Majunga, asiana aty Diego, dia eo andalam-panomanana an'izay zany ny zahay zao a, fa ny hetsika dia mbola mitohy noho ny fangatahan'ny olona.
tsy matahotra ve? Tsy matahotra, vao maika ilay izy mamery. Na reny iny izy ity fanakanana nataon'ny préfet ny vahian'iny ary tohizako ihany moa zany le hetsika satria efa zay ny any teneniko hoe za koa tsy emotra satria amiko dia zoako le izy. Mitory zahay ary tsy raisina, makary zahay tsy raisina ho aiza zany le olona. Rehefa midina an-dalambe amiko zany zoako le izy dia nataoko le izy ary tohizako tsy emotra mihitsy ny ahako. Mahafinaritra ilay fahasahina, ilay détermination ary fandaharana iarahantsika telo rahavavy moa izy ity dia samy vehivavy no eto dia mahafinaritra satria mbola vitsy dia vitsy tokoa ny vehivavy mahasamijoro miady ho ana zavatra tahaka izany. Nisy vanim-potoana namoaka tao amin'ny compte-nao ianao mahakasika ny hoe na hatramin'izaho koa ary na hosamborina sy ohatr'izany. Ny tiako lazaina mantsy hoe ny zava-misy izay raha mahita dia izao rehefa misy olona manana fahasahina mi-dénoncer, milaza, miteny zavatra tsy mety ataon'ny mpitondra dia tonga amin'ilay fitenin'ny tanora hoe gagazo indray ity. Ho anay manokana moa izany dia efa tena lasa sehatra fahita matetika ny fitoriana ao anatin'izany. Te hiverina kely anamafy an'ilay fanontanian'i Clémence Rarinirina teo mantsy hoe nataoko hoe hiafara amin'izany aza sanatria ny vava izany hoe anakombonana ny vavanao dia anao fihetsika tena hoe tahaka izany tena tsy mihemotra hatramin'ny farany Ramatoa Doris. Tsy emotra hatramin'ny farany i vadiny malama, zanaka manandafy ary tadidionareo fa plus mahery mijanona any plus matanjaka raha fahitako azy dia izay tadidiana hoe izy manandafy kely hipotra foana eo plus ny fotoana mandeha misy malama kely mipotra eo raha tonga izay fotoana izay dia izy Doris kely hipotra ihany koa be da be eo. Ramatoa Doris manoloana ny fampidirana amponja dia natsorina hoe tsy aradrariny any malama sy ireo mpampaneho lakilosy hafa toa ny Stanley Ramarovelo inona no mety dingana mety mbola hoeritreritinareo atao akoatran'iny fitoriana moa zany izay efa nataonareo iny mba hampahafantarana ny titranga izay mahazo ndeha atao hoe tsy any malama rery fa tena an'ireo mpampaneho lakilosy amin'ny ankapobeany mihitsy satria fantatritsika tsara koa fa misy an'ny Stanley Ramarovelo izay vao nitonongo teo nampidirina amponja ihany koa noho ny io resaka hoe famoahana vaovao tamin'ny tambajora tserasera io izay mety hoe manafotoana ny olona akaiky ny fitondrana. Raha mbola misy moa zany ny tsy fivoaran'ny toe-draharaha momba ny malama dia tsy maintsy hiakatra dingana hafa izahay akoatran'izay efa voalaza teo tsy maintsy handefa taratasy any amin'ny communauté ao ihany koa dia misaotra ny mpanohana avy any ivelany satria hisihetsika ho karakaraina any dia miroso makano zany tsika arakaraka fivoaran'ny toe-draharaha izay raisin'ny fitondram-panjakana ankehitriny. Misy zavatra tena mampalahelo anahy namana Clémence ny amin'ny resaka Stanley, resaka rano mangotraka moa iny zany le rano mangotraka tsy haiko na mbola ao na tsy ao fa tamin'ny nampidirana amponja azy mbola nandeha foana le rano mangotraka. Ankehitriny koa moa zany dia toa hoe nasorina tamin'ny asa ny maman'ny Stanley. Amin'ny mareny tena tsy rariny le izy fa maninona satria izy ve manohana ny zanany marary izy amin'ny mareny azy dia maninona ny atao ohatran'izany tena hoe sans état d'âme ve nareo zany mamotika fiainan'olona, fiainana fianakaviana, fiainana malagasy misy reny ao dia mandry koa ve ny sainareo reo manao zavatra ohatrany fa inona ny eloko le mamany ary na ny eloko Stanley ary nge ohatry ny ireo influenceur rehetrarehetra ireo izay miteny zany dia ho tapenam-bava daholy dia aiza ho aiza amin'izay zany reto zavatra maro samihafa mitranga eto amin'ny firenena manandanja kokoa jerijerena fotsiny tsy andraisana fepetra reny zao ny Covid mialatsy fa hitariko kely le izy tamin'ny Covid nge zao nisy vola 1881 dola miliardariary nanjaviny nganareo mbola naheno hoe nisy ny gadry reny ny ekipa raha mbola ao daholo ny akamaroany reny miara-miasa amin'izao fitondram-panjakana izao dia resaka ohatr'izany ny amin'ny teanao fiainan'olona izay azoko atao hoe fanampiana an'ilay fitondrana ihany rehefa natao ny dinika izay indrindra
fa de zavatra ohatr' izany ny zavatra iainantsika eto amin'ity tany sy fireneny ity ohatry ny roso makany amin'ny fanandevozana sy fanampenam-bava sy ampiainana zany ilay taranaka faramaniny amin'ny vanim-potoana fifiretana anaty tsisy mahazo miteny nareo zay miteny de migadra zay miteny de gagazo zany mihitsy fantaniana hafa mihitsy ny aty Ramatoa Doris. Ianao manokana de anisany atao hoe nampandany ny Laurence tany amin'iny faritry vakina karatra iny. Ahoana no andraisanao ny hoe ianao nitolona, ianao nanao zay ampandany ny filoha ankehitriny zay eo amin'ny fitondrana amin'izao fotoana izao io kanefa de amin'izao fotoana izao de zao ny zavatra miatra amin'ny vadinao, miatra aminao koa moa zany. Inona no zavatra azonao resahana sa inona ny lesona mety azo tsoahana ao anatin'izany trangan-javatra zany? Ie, marina de marina hoe anisan'ny nampandany azy tamin'ny faritry vakina karatra iny ary tena nitolona. Tamin'izany moa zany no tena niandrandra fanovana fiovana. Tantaraiko tantara kely nareo moa zany natonga hoe inona no natonga tsy fifanarahana intsony taty aoriana. Tamin'ny fanakatonana ny Tico reny eto aloha de miteny hoe tsy nitady plasy fa zany omena plasy natolotra misy archive any archive hoe Doris natolotra ny asa atao hoe matolotry ny ao zany teny ekeny zareo de nisy plasy ny asa ataony hanampy an zareo zany tamin'izay fotoan'izay nakatona ny Tico zany ny faritry vakina karatra zany indrandra fanovana sy fiovana za anisan'ny joro tamin'izany niaraka tamin'ireo leaderana fikambanana hafa zay nanohana ty fitondrany ty ihany koa niaraka tamin'ny mahery ihany koa tamin'izany nijoro ampahabe maso mihitsy ny hoe tsy ekenay zao zavatra izao. Ny antony de tsotra le vahoaka ny fotony mivelona amin'ireo fampidirana ronono ao amin'ny Tico Amanarivona nge ary fianakaviana maro ahoana zany tsy solution omenareo tamin'izany zany miresaka hoe tsy solution omenareo akory kanefa le orinasa tonga de akatonareo zay problème nareo tamin'izany toko réglenareo entranareo fa le vahoaka lasa victime foana le vahoaka de nijoro tamin'izany nandeha moa ny appel rehetrarehetra avy eo hoe ty ataonao ty ianao nge miasa ato alina de tena kategorika koa namaly an zareo tsy zao ny antopitolomako tsy izao ny antopitolomako fa zany mahita ny zavatra ty tsy zao ny nametrahana anareo teo de rary ny ara-mijoro ary ny teny mihitsy tamin'izany satria naraborabo moa zany tamin'izany le hoe chaud-grasse iny masoko zao no nahita fa ronono tany aminay tamin'izany namidy 10 litra ny ronono tambatambazina ny isa-tokantrano tamin'izany hoe mba vidio ny ronononay de zany ve za aloha tsy zany ny antony tolomako hoe nampandaniana azy de zay ny antony fijoroako zay. Ya, iny moa tianay horesahana atao anatin'ny fandarana saila zao namana Doris hoe zahay atao anatin'ny fandarana zay mirahavavy moa zany ny tenako sy namana lira faralahy dia isan-kerinandro raha mbola misy koa ny vaovao ampitainao eny anivon'ny tambajotra tserasera mikasika an'ity fivoarana ty raha malama ty dia zahay atao anatin'ity fandarana ity dia mitatitra an'izany atsakany sy andava ny aratra ny atrano satria miray fotateraka aminao manoloana an'izao tranga izay mahazo anao zao satria araka le fantainana napetraka teo tena tsy ara-drariny ilay fampidirana ponja vonjomaika amin'ny rajirena sy tarafina amin'ilay loha-piampangana izay nampangana ny vadinao mahery manandafy fa de tena mankahery anao anatin'izay zavatra izay ary miombo-po aminao ihany koa raha mitantaran'izany tantara zany ianao satria ndeha atao hoe iarahantsika manana ny fahavoazana ankehitriny namana Doris satria samy nanohana samy nitondra izay anjara biriky no amin'ny fanovana ilay fanovana ndradradradraina tamin'izany kanefa raha ny fanovana no eritreretina de ny zavatra hita aloha de hoe ilay fampanantenana hoe apio aho anapiko anareo tamin'izany fotoana lasa mivadika hoe apio aho hanenjehako anareo tsirairay sy hanakatrako anareo lasa ohatrohatran'izay zany le zavatra misy ary ny tenako manokana isaky ny miakatra anatina fandaharana na hoe misy ny irika ahafahana miresaka de miteny an'izay foana hoe tena mbo tsy rariny kosa raha zao zavatra misy zao indrindrindrindra fa hoe ny mpitondra ankehitriny mbola mieritreritra andray anjara amin'ny fifidianana manaraka aloha hatreto
raha tsy miova ny fanapa-keviny a kanefa dia ohatra tena ratsy no omenany ireo izay iara-dalana ratrizay zay mbola eritreritra ny iara-dalana aminazy satria tsy rariny loatra raha zao zavatra ampanjadiana amin'ny vahoaka sy amin'ireo izay nanoana sy nazahoana n'izany fahefana izany. Tonga sahady isika ty amin'ny famaraparanana ny resadresaka namana Doris Rakoto Samuel, inona ny mety ho teny farany a, mety fantaniana tsy voapetraka ihany koa, antsoavo mety tianao mbola apetraka amin'ny mpanaraka ny fandarana Sahilasao amin'ny ity alina ity ka omena sehatra malalaka ianao hitondrana an'izay teny entina maranana ny resadresakitsika izay. Eto aloha dia misaotra manokana andreo le tonga nanotrona sy namaly ny antso. Eto ihany koa dia tsy mametsiny andreo zay tsy tonga noho ny misy ny tahotra, mbola misy ny tahotra irahantsika malala ny zava-misy tsy fanomezantsiny ireny, mbola ho avy ny fotoana ho afaka amintsika izay rehetrarehetra izay. Misaotra ihany koa anao Madame Clémence satria ianao koa hitako anisany raha mbola samy mpitarika tolona dia anisany hitako hoe vitsitsika zany zao ny hitako mialatsiny aloha betsaka foana ny ohatry ny nitarika hetsika teto hatramin'izay fa vitsy le tena hoe enao mihitsy ny eo amin'ny loha fa hatramin'izay ohatry ny vahoaka foana ny alefa aloha dia le mpitarika tsy hita. Tsika anisan'ny tarika dia anisan'ny mijoro eny amin'ny devant mihitsy tsika tsy mihemitra. Isaorako anareo izay. Manarak'izay ihany koa misaotra antsika ny any faritra sy ny any tokantrano ahako amin'le fitondranam-bavaka satria be da be le appel, message sahala amin'izany. Zaho olona pino raha ny zavatra iainana amin'izao marem-pianakaviana ny tena, za tsy tantarany vie privé ako moa zany, fa misy zavatra tena hitanao hoe tsy lôjika hozakainao mihitsy le izy na ny retina sy ny ohatr'izany fa tena fantatro sy tsampako izany le izy hoe tena misy force divine nga filazana azy, tena force divine ary force invisible manampy ny tena ao anatin'le izy. Dia renay mivady mihitsiny le vavaka hoentinareo, le nareo miteny hoe hoentinay am-bavaka, tena heninao mihitsy hoe misy énergie positive any vao mifoha maraina ianao dia efa heninao hoe tena matanjaka ho azy ianao. Ankoatr'izay mankahery ihany koa ny vahoaka mila kaherezina satria nampaharesena ny vahoaka na atao mihitsy izay hampahantra azy. Zao tsika any amin'ny faritra atsimo iny vao namaky gazety moa ny UNICEF nanambara fa 500,000 estimé na 500,000 ny olona tratran'ny tsy fanjarian-tsakafo ny reny sy ny zazakely ary io dia mbola tsy maintsy hitomy io izy ry zareo. Dia nakaiza daholo ny vola tao anatin'izay tsika, fitondram-panjakana variana amina oeraoera, variana amina zavatra tsy lahara-pahamehana amin'ny vahoaka malagasy, ny tena hoe zavatra menjady mivantana amin'le vahoaka. Izay moa no teneniny mahery hoe mba hampitao aminy fa tsy parc d'attraction Madagasikara ka andrevirevy teleférika, girafy, zavatra bling bling fa vahoaka 720 tapitrisa no tantaninao fiainany. Ary le izy mandeha le mandat ny adalàna mitohy fa le vahoaka sy ny fiainam-pirenena miletika izy ange eo fa le vahoaka sy le fiainam-pirenena miletika ary meresy le vahoaka. Dia mba tonga avasaina tonga avasaina fa iny moa zany avery mahery foana hoe farafahefanareo dia ny managadra fa tadidiova rehefa ny vahoaka no mitroatra tsy tsapanareo ary tsy hitanareo vetivety eo kory dia efa mirefitra eo. Dia mahaiza mandray salesona matoa zany izay mbola miteny an'izany dia tsy haiko hoe fitiavana ve sa hoe tena tanjona moa zany dia hoe tsy hampahory ny vahoaka sy tsy hampandetika ny firenena intsony, mbola miteny ihany ny tena hoe tonga avasaina. Tanjo mahery nanao an'ireny zavatra rehetrarehetra ireny betsaka ny cause ny etsivany mahery teto iny EUM iny moa izay saika nanagadrana azy mihitsy iny tamin'ny voaloha satria izy ny anisany nanakihana an'iny hoe vakiroaka ange io zavatra présentena aminao io, zavatra tsy mitombina ange io, olona pisoloky ange io, olona miprésente an'io projet io aminao. Fin de mandat tsika izao mbola nanao conférence ata tsy hitadiavana investisseur. Marina daholo zavatra nyteneniny ary voamarina. Reny resaka pe gazoil mitapoka sy essence mitapoka, izy anisany namoaka an'ireny voamarina daholo reny. Dia ty piste efa omenanareo ty
de azakazakareo raha mandrisainareo hiaro an'ireo tambazotrana dahalo ireo a de raha mandrisainareo mpitandro filaminana mandray vola ao ambadika io hoe mpitandro filaminana namanareo zay mamelombady amanjanaka mitovy aminareo maty fahatany ihany a anareo ny anareo raha mandrisaina amin'izany ianareo ho anareo zay mandray vola rehetrarehetra amina resaka fitsarana tsy aradrarany sy ny rehetrarehetra raha mandrisainareo a de anareo ny anareo fa ny tolona de mitohy ary tsy emitra tsy mahazo mihemitra fa adidy le izy ary adidy amin'ny tany sy fanjakana so indrindra ho an'ny taranaka izay nampitainy mahery hoe raha le taratasy napetra moa de hoe mitraka azakivy fa mbola ho avy ilay maraina mafy le izy amin'ny marem-pianakaviana fa rehefa mieritreritra an'iny avy amin'ny fo maraina de ozy izy hoe zay le teny le vadiko tsy maintsy mandeha zany satria mino foana hoe mbola ho avy ilay maraina satria zay no andoaliany isan'andro san'andro fantatro ho vadiko fa manana ndrariny manana mipirofo izy fa noho izay antony efa nitasana teo aloha zay a de mindrandritsika hoe mbola ho avy ilay maraina de izay mampifonsa foana ankasitrahana feno ianao raha Matodoris tsy arotro moa tsy teny an'ity fa tsy maintsy hitoraka voninkazo satria vitsy raha misy ny vehivavy toanao satria na iza vehivavy sendra nitranga tahaka izao hoe ilay hivady zay andry iankinanao anatin'ny ankohonana mihitsy a no voahidy any am-ponja de vitsy ny olona manana herim-po toanao mbola ahitana tanjaka heritsika ary marina be le voalazanao teo fa tena le force divine le herin'Andriamanitra ao ambadiky ny vavaka rehetra ataony maro be izay mety tsy voatery afaka miara-mijoro aminareo a de veriko fa tena anohana ka iombonako ny teny namana Clémence Rarinirina teo ny amin'ny hoe miombo-po tanteraka aminareo zay ary manohana amin'izay lafiny rehetra ahafahanay manohana vavaka herim-batana fotoana sy ny sisa arak'izay azo atao a eo akaikinareo zay satria ny zavatra edivanareo de tsy ho anareo fa ho an'ny malagasy rehetra ary iombonanay izany ady ataonareo zany ankasitrahana be deabe na fohy fotoana ihany koa na de ao anatin'ny azakazaka aza nanenjika fandarana maro androany a kanefa nanaiky hovahiny sahila zao a antenaina fa mbola ho avy ny fotoana hitondrantsika vaovao a toy an'ity raharaty ihany a ao aoriana kely ao ya makasitraka dridranao raha Matodoris Rakoto Samuel ny vahiny tato anatin'ny fandarana sahila zao niaraka taminay mirahavavy tamin'ity alina ity a dia manantena ny eona aminao tsy ho ela satria tsy maintsy mbola ho taterina eto foana araka ny efa nitenena teo ny vaovao a makasika n'ity tolona izay irahantsika manana momba amin'ny fampandresena ny rariny sy nisy reto amin'ny Madagasikara ity ka de makasitraka indrindra tompoko a dia amanaraka indray makasitraka tompoko izay ny mahakasika n'iny vahintsika voalohany iny izay heverina fa tena nafana nafantatra zavatra maro fa nafana nanatsoaka leso nangeza be ihany koa atao anatin'izay hiditra ny tapany faharoa amin'ny fandarana isika Clémence Rarinirina de andao resaka kely mahakasika ny tanàna Antananarivo a isika mirahavavy raha teo moa mpanolotsain'ny tanàna ka nampanantenanareo zay tato anaty fandaharana fa de hoe hoentintsika eto foana ny fivoaran'ilay fitoriana izay napetraka teny anivon'ny tribunal administratif de tsy inona kory zany fa ilay fitakina ny fanafoanana ilay délibération izay manome lalana ny taxi moto Clémence Rarinirina izy iny moa zany a de fanomezana lalana ny taxi moto a hiasa eto andrenivohitra délibération izay niraisin'ny mpanolotsaina IRK tsy pihana tsara sy ireo mpanolotsaina miara-dalana ny be ny tanàna zany a iny zavatra iny ilay notoerina ary nitenenina hoe hoentina eny amin'ny fitsarana niakatra arak'izany teo anivon'ny tribunal administratif zany a io raharaha io ny zoma teo a ka andoha rahantsika aloha atao anatin'ity fanadiadiana ity a ny zavatra nitranga tao anatin'izay a de miditra amin'ny antsipirian'ny resadresaka sika rehefa avy eo Clémence Rarinirina tamin'ny 1:00 maraina no fotoana nilazana fa anombohan'ny fitsarana mahakasika ny fangatahana fampitsarana ilay fanomezan-dalana ny taxi moto hiasa eto Antananarivo renivohitra io izay natao ny mpanolotsaina ny tanàna Clémence Rarinirina tetsy amin'ny fitsarana miady amin'ny eloka ho an'ny fanjakana na ny tribunal administratif etsy Anosy tsy nanomboka nefa ilay fotoam-pitsarana raha tsy efa tamin'ny 2 ratolakandro nisitona ny fitsarana tokony ho tamin'ny 3 ora sasany tamin'ny 5 ora sasany ariva vao nivoaka ny didim-pitsarana tsotra ny valiny rejeté na tsy noraisina ny fangatahana fampitsarana ny didy fanomezan-dalana io manahiran-tsaina ihany ny mahita ny fietsika hatraty amin'ny fitsarana eto amintsika ankehitriny hoy ny mpanolotsaina ny tanàna Antananarivo ity de ny zavatra nitenenina tamiko zany tamin'izay hoe
nytenen'ny fitsarana tamin'izay hoe tsy voatery hoe eny am-pelatananao le décision fa vao affiché fotsiny iny a de efa afaka ianao zany a eo no manomboka micourir en 48 heures de afaka misaisir ianao ny tribunal administratif tamin'ity demande na sursis exécution manaraka ty a zany rehefa natsapan'izay ataontsika hoe efa lesona antsoahana tao anatin'izay fitoriana natao zay a de nanao demande na sursis amin'izay niainga tamin'ilay affichage izay natao satria zany hoe à partir an'iny notifié fa tsy voatery hoe eny am-pelatanako ilay dossier momba an'ilay ho atakeko zany aty amin'ny fitsarana de raha ny nandeha to hoe ny fifanatrehana sy ny sisa nieritreritra ny rehetra hoe tokony ho hitondra makany amin'ny fivoahany ataontsika hoe mirona makaty aminay ilay didy zay zany no nieritreretina teo de rehefa mivoaka nefa ny didy zany de zay indray zany le izy hoe satria nareo membre en conseil municipal de raha ny tokony ho izy de vao une fois zany nareo vita le délibération de tokony 48 heures après le délibération de fa saisir inona moa zany no saisisevana ty amin'ny tribunal nefa ny lalàna de mazava hoe tsy maintsy mitondra an'ilay fanapahana toerinao ianao vao afaka raisina ty indray satria lasa tsy recevable indray zany le izy raha ohatra ka tsy mitondra le fanapahana izay toerinao ianao zany a makaty amin'ny fitsarana de tamin'ity moa zany araka ny teneniko teo hoe tsy niandry an'ilay hoe fangatahana le izy ho eny am-pelatanana fa nangataka fotsiny an'le hoe vao affiché izy zany ka na le sary raha mbola flou be ny nentina taty satria zareo tato nyteny hoe azonay atao izy mangataka tamin'izay fotoan'izay hoe azonay atao mangataka an'ilay fanapahana zany rehefa uniforme vocal izy de anjaranay ozy no mitady any amin'ny commune hoe eto ty de zay zany nieritreretana hoe nalaina tamin'ny téléphone fotsiny izy de nentina ty de io ndray zany fa misy fanapahana vaovao ndray zany raisiny teto anivon'ny TA de zay moa zany le izy nanamafy Clémence Rarnirina fa ampiakatra ny raharaha eny anivon'ny conseil d'état de mbola ho avy ny annulation de 8 eo inona ny fanapa-kevitra ho raisin'ny zareo rehefa tonga ny annulation za manokana tamin'ny mitondra ny resaka annulation teto satria araka ny teneniko teo hoe ny lalàna foana no base zay aingana ary za resy lahatra fa raha fitsarana ny resantsika de tsy maintsy lalàna ny base nanao demande na sursis exécution ako tsy nahazo rariny fa rehefa nanao annulation de nahazo rariny de 8 eo zany ny amin'ny annulation fa tsy mihemitra na izany mihitsy tsy hijanona treo araka izany ity raharaha ity iny ny vaovao nitranga ny zoma lasa teo araka ny fantenenina manalira faralahy teo hoentsika ato anatin'ny fandarana foana hoe nanahoana ny fivoaran'iny raharaha isan'ny nafana teto amin'ny tanàna na Antananarivo iny de raha tsorina zany de nolavin'ny fitsarana ilay fangatahana fampietona le izy moa zany le requête napetraka fangatahana fampietona ny anankiray ary fangatahana fanafoanana ny anankiray zany hoe fanafoanana mihitsy le délibération de fandraisako kely any tao anatin'iny fanadihadiana iny na manalira faralahy fa hoe tsy voa tamin'iny zany no nitondrana fangatahana fampietona ohatran'iny teo anivon'ny TA de tamin'le voalohany ny rejetena anazy tambo efa fanindro ny rejet zany iny ho an'ny requête zay napetraka teo anivon'ny TA de tamin'ny voalohany hoe tsy tratra le 48 heures de ny zavatra nytenenina zany tamin'izay fotoan'izay de hoe ianao izy vao mahita le affichage affiché eo amin'ny commune urbaine Antananarivo ilay délibération iny ianao no antsoina hoe notifié de tokony à partir an'iny zany satria ny lalàna de mazava hoe 27 raha orinan'iny mila tratrarina ny mitondra ny requête eny anivon'ny TA de hoe tsy tratra zany le izy za zany tamin'ny voalohany ny eritreritra hoe ny atao hoe notification de tonga eto am-pelatanaka ilay délibération de nanao fangatahana tao amin'ny PCM tamin'izay fotoan'izay de nomendry zareo tokoa le izy fa avy eo zany tenen'ny TA hoe tsy hoe eny am-pelatananao le izy fa à partir ny affichage de tamin'ity indray mandeha ty indray zany de namoaka didy indray teo anivon'ny TA de hoe ianareo au courant les délibérations zay nandeha tao lay vote zay nandeha tao de vao nafantatra zany ianao izy hoe lany lay di fanapahana ilay délibération zany no raisin'ny zareo de tokony teo zany no 27 ora ozy izy no micourir ka tsika angamba tsy andihy resaka betsaka na manalira fa avelako ianao amaky satria misy lalàna mife any fahafahana tokoa mametraka tota taratasy requête eny anivon'ny fitsarana misanany ady amin'ny fanjakana na ny tribunal administratif misoratra noir sur blanc fotsy sy mainty izany
rijateny zany hoe inona tokoa ny fepetra tokony ho fenona ahafahana mametraka n'ilay fitoriana eny anivon'ny le requête zany eny anivon'ny tribunal administratif ary tsy piako mantsy fa hoe rejet le izy zany hoe nolavina le izy de ny antony andavana azy de raha ny fanambarany teo anivon'ny fitsarana teo anivon'ny TA zany de hoe tsy tratra ozy izy ilay 7 ora ozy izy na ahafahana nametraka n'ilay requête ka avelako ianao na manalira faralahy amaky an'ilay rijateny amin'ny teny frantsay moa izy tia na manalira faralahy ny amakitsika azy Clémence Ranirina ny tiako tsipihana hoe lalàna ho ahy io lalàna ny resaka eto fampanarahan-dalàna no resahantsika eto ary io resaka lalàna io de olana be indrindra ao amin'ity filan-kevitra misy atsika ity Clémence Ranirina satria rehefa mipetraka le lalàna de mahagaga fa azo adika amin'izay tiana andikana azy azo ampiarina amin'izay fomba tiana ampiarina azy amiko de zao hoe fahendrena be ny amakinay izay tena voalaza ny lalàna marina ka ny dikan'izany de ny tsirairay avy any an-tokantrano de afaka hitsakotsako hitranché hoe raha izany zavatra zany no adika sy ampiarina de inona zany ny tena zavatra tokony ho nitranga ary move mitombona sa tsy mitombona Clémence Ranirina ny fandavana sy fandavana nyty fitoriana izay napetraka ity raha izay ny prétexte hoentina ilazana hoe tsy manaraka ilay zavatra takiany lalàna andao vakitsika ary hoe inona ny voambara atao anatin'ity chapitre 3 moa zany mahakasika an'le hoe de la procédure devant les tribunaux administratifs de jerentsika ery amin'ny article 14 andiny 7-10 de zao ny voalaza hoe les requêtes introductives d'instance doivent contenir sous peine d'irrecevabilité eto le hoe mety tsy ho raisina zany ilay izy inona avy voalohany les noms profession ou qualité et domicile du demandeur tsy asitsika resaka iny les moyens et conclusions ny fahatelo zay tena ngeza be de hoe la copie de la décision attaquée io zay tsara tsipihana tsara les pièces justificatives estimées nécessaires sont jointes aux requêtes izay ny voalazany lalàna Clémence Ranirina ka eto tsika makafaka sy teny hoe aiza zany ny fitombonana na tsy mampitombona ity resaka fandavana ny fitoriana napetraka ity ka zay indrindra mantsy na manalilira faralahy satria zany iny zao de mazava hoe zavatra rehetra ozy izy entiny eo anivon'ny tribunal administratif de tsy maintsy misy ahitana ny reto raha tsy zany de tsy azo raisina sous peine d'irrecevabilité ozy izy de ao anatiny ilay teboka fahatelo ny vakinao teo na manalira faralahy de misy mazava hoe la copie de la décision attaquée zany hoe za zany raha ohatra ka miatake an'ity délibération ty de tsy maintsy mitondra ny copie an'ilay délibération nefa ny décision na ny didy zay navoakany teo anivon'ny TA de hoe ianao ozy izy satria zany efa au courant ianao fa nisy fifidianana teo de 7 ora tao aorianan'iny ianao zany ozy izy de fa afaka tonga de nakaty mikorira le 7 ora satria 7 ora aorianany manotifie anao zany ny voalazany lalàna de aiza zany tsy nitondra décision zany dikan'izay zany raha tsy nitondra décision de irrecevable ilay requête ary ty koa ny tena tiako tsipihana na manalilira faralahy hoe tamizahako nanatitra an'iny tao izay eto aloha mialatsiny fa mba hitondra fisaorana ny tafotafo ho an'ny mpisolovava maître Eloire tefa mahefa mijoro izay tena nanampy be deaibe tao anatiny zany ary mbola mpisolovavanay na hoeny amin'ny nivon'ny conseil d'état de zao zany nanatitra an'le requête tao rehefa nanatitra le requête tao de tsy tafiditra tao anatin'ilay dossier ilay le niteneniko tao anatin'ilay fanadiadiana hoe flou lay nalaina tamin'ny telefônina de tsy nampidirina tao zany le izy de niteny mihitsy ny greffier hoe aiza ny dika mitovy ny ilay délibération izay atakenao de ozy hoe ka le izy somary flou be ozy izy anjaranay avy eo ozy no mitaky an'iny any amin'ny commune fa arotsay ato satria lasa irrecevable zay mihitsy le terme nampiasaina irrecevable ozy izy ty requêtenao ty raha tsy misy an'izay copie zay zany hoe zany tsy hitatsony zany zay ho raisina ao anatin'izay hoe tsy maintsy entina ve le délibération raha ny lalàna aloha zany de tsy maintsy entina le délibération fa raha le didy izay navoakany teo anivon'ny mpitsara moa zany teo anivon'ny TA zany de hoe tsy voatery nitondra an'indray zany ka inona ihany zany marina fa tsika rehetra anivon'ny tokantrano zany no maheno mamakafaka am'izao fotoana zao araka ny tena manalilira faralahy teo hoe hita mihitsy hoe nisy zavatra mitranga zao le zavatra misy na manalilira faralahy mba tantaraina kely ampijery rehefa anteny zany satria rehefa mandeha moa fitsarana ohatrany ary tsika efa mialatsiny fa ohatrany lasa zatra mampalahelo fa zatra an'izay zavatra mampalahelo zay mahay ho azy amin'izany zavatra zany no ireo tranga izay nazo atsika na manalily
de hoe rehefa misy ny fitsarana ohatran'io a de mandeha aloha ny ina moa zany ny fandaharana izay ataony ny toriana sy ny mpitory a de rehefa avy eo zany misy ny fehi-kevitra fehi-teny moa zany ny ilazany zareo anazy au niveau tribunal administratif de rehefa nanao ny fehi-teny ny substitut teo anivon'ny tribunal administratif zany de ny zavatra ny teneniny de zao satria mantsy hoe le didiny voaka de hoe tsy voahaja le valam-be-fapolo ora de ozy le fehi-teny hoe voahaja tsara ny valam-be-fapolo ora tsika anisan'ireny fitokonana ireny ary voalaza tsara tao anatin'ny requête hoe nisy grève tsika de ohatr'izao teto anivon'ny tribunal voahaja tsara zany ny valam-be-fapolo ora mangataka ny fitsarana itona ilaza fa tena azo raisina ilay requête ary de nyresahany teo hoe zao avy le niditra tam'le fond am'izay zany a de hoe ny fitsarana etona de tokony ilaza fa tokony amoaka ny fanapahana fa ampietona io délibération io zay zany ny tenen'le substitut zay no natonga anay somary ny teny teo tao anatin'ilay interview teo hoe raha ny zavatra nisy tao ny fandaharana zay nisy tao izay amerenako ny fisaorana ny maître Lauratif Mahefa Mijoro eo teo de tena hoe mitendre makany amin'ny hoe tena miato iny zay ny izy fa rehefa aveo rehefa misy aleo miandry satria hoe andrasana ny didy de hoe miandry zany zay adiny roa sasany tena ela adiny roa sasany taty aorina ary ity koa tsiko sipena hoe io mantsy rehefa miakatra amin'ny tribunal administratif ohatra de misy raharaha be de be ka na le olana nandrara hafa raha tena nyteny taminay hoe tena assuré nareo fa mandresy amin'iny de raha fahitanay azy teo tena mandresy nareo hoe de nefa nisan'izay ady roa sasany laps de temps ny andrasana didy zay voaka ny didy aveo hoe rejeté le izy de zay mahatonga ny hoe zay ny zavatra misy fa na izany tsy kivy ary araka ny teny mpisolo vava moa zany hoe apakatra andraray nivon'ny conseil d'état de mbola misy koa ilay annulation de manatena fa hitovy amin'ilay raharaha zay netiko teo koa tam'le farany teo ino moa ny trangana azo atsika ihany na manalilira farala lay hoe tadidinao ngamba le hoe tsy rehefa tsy feno fivoriana indromy etaona ao anatin'ny volana tsy azo atao de nefa tamin'iny tsika le mbola nanao fivoriana indromy etaona tao anatin'ny volana tena tsy manajalalana mihitsy de rejeté le izy mbola resaka délai ihany na projeté anazy de rehefa aveo tany amin'ny annulation na azo fandresena ka antenaina sy inona zany fa rehefa any amin'ny annulation kosa de tsy maintsy izay satria raha ny argument nentina teo moa zany raha ny hitanay tena tsy nisy argument nentina ny commune urbaine Tananarivo zay no mikasika an'iny ary tsy maintsy nyresahantsika zay satria araka ny tenenina hoe ho resahantsika foana atao anatin'ny fandaharana na izana zany mamela ianao na manalira farala hiteny kely an'ity zavatra tranga vonseho androany ity satria tsy haitsonina hoe misy zay mihitsy ve amin'ny resaka taxi sa ahoana ny zavatra misy raisiko ny tenin'ny namana Doris teo hoe tena mila tandremana tsara ny zavatra misy fa kely foana ane ny vahoaka de fa mitrotra fa ny zavatra hitanay aloha zany ohatry ny trangandroany ohatry ny trangany antsika teto tamin'ny larobia de ohatry ny tena misy antso-jay mihitsy satria rehefa tsy mihetsika ny ao amin'ny commune rehefa tsy manao ny ataony ny ao amin'ny commune de manao ny ataony ny ao anivon'ny police pirenena ny amin'ny fanesorana an'ireo taxi amin'ny stationnement ka nisy an'izay fitrorana zay androany nataon'ireo taxi ary za manokana de manay ary manasa tanana eto ary mitodika amin'ny fitondram-panjakana manasa tanana izahay ny amin'ny zavatra mety hitranga raha mbola mitoy zao zavatra zao hoe ny manara-dalàna ny mezaka manara-dalàna ny mandovola amin'ny fanjakana anaovana antso-jay lava fa ny tsy manara-dalàna jerepotsiny fantatritsika tsara mantsy na manalilira farala fa hatramin'izao aloha mbola tsy misy ny assurance amin'ny taxi moto mbola tsy misy ny fandaminana sy ny sisa momba ny taxi moto mbola tena tsy ara-dalàna ny taxi moto kanefa de ny taxi izay miezaka manara-dalàna foana no anaovana antso zay ka araka ny teneniko teo hoe karazana antso farany ty ataoko ty ngambany amin'ny mafoloan'ny fikambanan'ny taxi fa manaraka daholo ny taxi androany amin'ity fandaharanay sy namana lely ity hoe tena farany iny ary tena manasa tanana izahay hoy plato ny amin'ny zavatra mbola hitranga satria tena efa tsy rariny tsony ty zavatra ampiarina amin'ny taxi ty zay ngamba ny tiako tenena kely na manalira farala mialatsiny fa somary lavalava tsy arotry ny tsiverina kely vetivety tam'le resaka requête teo makasika an'ilay sursis à exécution hoe raha lazaina moa zany hoe eo am'le fanisana le valom-be-fapolo ora Clémence Rariny hoe à partir an'ilay fotoana nisehoan'le izy no mikazy isika de voaja ny valom-be-fapolo ora fa ny zavatra tsara hotsimpiana tsara de ny hoe
7 taorina nangalana ny délibération dia mbola tsy nisy ninina affiché zay angamba tsara tiana tsara mihitsy aloha satria manjary mandiso ny compréhension ny olona n'ilay fandehan-javatra manjary indraindray dia inina atao mihitsy zay tsy azon'ny olona n'ilay izy mba hahatonga ny olona tsy afaka hijery marina hitsara marina ny zava-misy fa raha toa raisina zany no hoe 7 taorina no nahafantarantsika hoe notifientsika rehefa nahafantatra fa ny olona n'iny izy ireo tao ilay délibération dia raha iny zany no kajiana dia tokony hoe tao anatin'izay fepotona zay no efa nipotra ny affichage mahakasika an'ity délibération zay niraisina ity fa tsy zay no zava-misy ka eo zany dia zay foana le teneniko hoe tedavina daholo ny prétexte rehetrarehetra ampitombona n'ilay tsy fandraisana ilay fangatahana ny fampiatona ny fampiarana n'ity fanapa-kevitra zay niraisina teo anivon'ny filan-kevitra ity dia hoy aho hoe mety mbola tsy tonga ho azy foana aho raha mangataka fahaleovantena tanteraka ny eo anivon'ny SMM zay indrindra miresaka ianao teo ny amin'ny hoe adiny roa sasany ny elanela natao anatin'ny feiteny zay natao ny teo anivon'ny substitut dia mipaka ao arian'ny fanapa-kevitra rehefa avy eo dia adiny roa sasany inona ny hevitra ilay fiandrasana lavabe dia hoy aho hoe isika amin'ny rahavavy manokana ane tsy vahiny ao anatin'izany fiandrasana zany satria raha tamin'ny eninora raha tsy diso ny fitadidiako no ny alantsika tary amin'ny parquet dia tany amin'ny sivy sasany alina isika vao niditra tao amin'ny juge d'instruction zay nahatonga antsika nitebiteby sy nieritreritra hoe fa misy inona loatra re sa mety misy inona fanontaniana no apetrako no mahatonga an'izao fiandrasana lava ireny zao dia milaza ianao eo Clémence Ranirina hoe na ny olona zay niatrika raharaha hafa aza dia nilazany amin'ny hoe mazava be fa mandresy ianareo ao anatin'izao fa ny adiny roa sasana nova zavatra maro Clémence Ranirina raha tsika mahita ny vokatra fa ho anay dia izao hoe voaboasanay ny antsipirian'ny zava-nitranga rehetra mba hatonga antsika indramiko ilay fitenenana tsy ho tompotrano miona ao anatin'ny raha-mitranga rehetra fa amiko adidinay sy zonay no mampahafantatra ny marina ahafahan'ny olona mitsara marina ihany koa ny zava-misy ary tsy piako foana ihany hoe hiatrika 50 ihany antsika amin'ny taona ho avy Clémence Ranirina fotoana hitsakotsakoana sy andiniana zao ny amin'ny hoe iza sy olona manahoana no mendrika omena fitokisana ny amin'izay fitantanana n'ity firenentsika ity amin'ny rafitra samihafa rehetra isy eto amin'ny tany sy ny fanjakana zay angamba no amtinako ny teniko Clémence Ranirina amaraparana ny fandarana raha teo isika ia dia zay moa zany ny araka ny fantenena teo ihany hoe tsy maintsy ndresantsika atao anaty fandarana ary tsy maintsy mbola hoentintsika eto foana ihany koa ny akon'izany rehetrarehetra zany na manalilira faralahy mahakasika ny rendraraha mahakasika ny tanàna Antananarivo ireny mamarana ny fandarana isika ary mbola manao ny antsoavo amin'ny rehetrarehetra izay mpanaraka ny fandarana ihany koa hoe azonareo atao tsara no mivahiny atao anatin'ny fandarana saila zao misokatra midanadana ho anareo ny varavarana vonina tanteraka ny andray anareo izahay mirahavavy raha misy ny fanehoan-kevitra tianareo hoentina tranga izay mahazo anareo everinareo fa tsy aradrariny tianareo ho zaraina ampiray tanindrazana sy ampanaraka ny MPS dia misokatra midanadana ho anareo ny varavarana vonina ny andray anareo izahay ao anatin'izay zavatra rehetrarehetra izay fa dia ny androany aloha dia mifarana eto ny fandarantsika na manalilira faralahy ankasitrahana feno isika rehetra izay naharitra ny eno sy ny jiranay hatramin'ny fiafarany ity fandarana ity anaovana kompatanana manokana ireo rehetra izay manaraka tsy tapaka ny fandarana na manalilira faralahy talohan'ny nanodinana ny fandarana zao dia nisy ny antso avy any Antsohy ny teny hoe tena manaraka ny fandarantsika izy ary mankahery antsika tanteraka ao anatin'ny ady sy ny tolona izay atrehantsika mpanolo-tsaina manoloana ny zavatra rehetrarehetra tsy aradrarany izay misy ihany koa eo anivon'ny fiadidinan'ny tanàna Antananarivo dia isaorana be dia be ianareo rehetra izay mahatsiaro anay sy miray feo aminay dia miantso anareo ihany koa mba hiombo-po amin'ny namana Doris Rakoto Samuel izay vahininay androany satria tena mampalahelo tokoa ny zavatra mitranga ary efa niresahana namana Lili teo hoe vady andefo mandronao no ampidirina ponja marina fa vonjy maika lasa definitif le izy sanatriavy mivava ingany tsy ho zay fa raha ny hita aloha efa 10 andro ateo aoriana mbola tsisy raha-raha-pitsarana miombo-peo tanteraka aminazy sika ao anatin'izany miray fo ao anatin'izany mitranga mahazo ny namana Doris izany ya misy moa ilay fitenenana Clémence Ranirina hoe tsara ny roa no ny iray dia zava-dehibe ny afantarana fa misy ireny vahoaka be dehibe izay manaraka ny fandarana ireny izay raha teo no antony ametrahanay mirahavavy ny larana finday satria azo atao tsara tsy voatery hoe rehefa hivahiny vao hiantso anay fa azo atao tsara ny mifandraisy miresaka aminay toy izay efa nataonareo izay efa manao an'izany hatramin'izay ary kopahan-tanana hatrany zay angamba no fiarahantsika teto androany adiny ray mahery kely teo antenaina fa ho tafaraka aminay eto indray ianareo amin'ny fandarana manaraka mametraka ny mandra-piona tomboko lasy tomboko vavy mankasitraka ny namana faly tao amin'ny lafiny teknika. Velo matompoko.